zay ihany Jesosy mamonjy dia faly fa za mitariky anao Jesosy mamonjy anao mivavaka mba ho Jesosy mamonjy ny ambonanao satria teny fikasana jeremia tamin'ny andro Israely dia nomen'Andriamanitra zany faminaniana izany fikasana tsara zay tian'Andriamanitra ho atao satria nahoana te hamerina ny voninahitran'Andriamanitra eo anivon'ny Israely Andriamanitra zay le hoe fitiavan'Andriamanitra manao tao amin'ny tanora dia zazalahy dia misy fampianarana hoe nampianatra ny rahalahy dia zavatra tsikatra dia misy foana zavatra ataon'Andriamanitra amin'ireo mpaminany zavatra miavaka fa teo any amin'ny Samson dia misy nampiavaka azy fanan'Andriamanitra ny soa niala tao aminy zay tiako ambara aminao Jeremia dia naminany izy ary faminaniana tsara ho an'ny zanak'Israely satria takababy misy foana ireo firenena mitsangana mamaky ireo zanak'Israely dia arak'izany dia manangana mpaminany foana Andriamanitra manangana mpitsara foana Andriamanitra mba halavitra hitondra famonjena ary dia toy izany koa zavatra manjono dia nandefa ny faminaniana tamin'ny alalan'i Jeremia Andriamanitra lasa ozy maminaniana fa mizany andro zany Jehova dia ho Andriamanitra nisy mpianakavian'i Israely Alleluia tiako mba hanana fandriana sy talenta isika hoe mba ho avy ny fotoana ianao sy ny ankonanao dia hanoton'Andriamanitra daholo mba hiala vovonjy daholo fa azonao saretsina dito pasitera tamin'olona nitodikaketsika teo amin'ny trano kely torite mikasika ny amin'ny elo nalahelo izy tsy haiko izy zay zay toerana mety nisy ny reniko fa zavatra tsapako dia ary tena nandona ny foko mihitsy hoe mila mivavaka ho an'ny ankonana amin'ny tsirairay avy tianao ve ny ankonanao mba ho any an-danitra tianao ve ny ankonanao mba hanana an'Andriamanitra ho Andriamanitra baiboly eto miteny amin'izany amin'izany Jehova dia ho Andriamanitra nisy mpianakaviana ny Israely ary izy oloko Alleluia afaly ve hoe olon'Andriamanitra le afatra tahaka hoe an'Andriamanitra zaho Andriamanitra izy oloko ika mitsangana mandondona mivolazany ten'Andriamanitra raha misy maninona ka maninona dia ho an'Andriamanitra ianao olon'Andriamanitra ianao hoy Salamo 30:24 sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanitra misy fahasambarana sambatra ny firenena hitanao efa tonga ny fankalazana ny fahaleovantena dia manangana manokana fotoana ny fitondrana izay tato ato dia manao an'izany mba hiderana hanomezana voninahitra an'Andriamanitra tsy ampy ny efa izany fa mila manana an'Andriamanitra daholo ny vahoaka sy ny tontolo mba hisinga ny fahasambarana ka voasoratra hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanitra sy ny olona izay novidiny ho lovany eto ireo zanak'Israely dia tatrabava hitanao rehefa ny vavabona dia misy ny zavatra very ao anatin'ny ady dia misy ny zavatra very anjakazakana ny fahavalo very ny fahasoavana very ny famonjena very ny fitahina very ny fahalalana na dia fampona aza dia tsy aty indrindra teo amin'ny mpianakavin'ny Israely fa porofo ny fitiavan'Andriamanitra dia zao te hamerina izany Andriamanitra Alleluia dia nandefa faminaniana tamin'ny alalan'ny Jeremia izy mba atateraka izany ho avy ozy ny andro ho Jehova dia ho Andriamanitra nisy mpianakavian'i Israely aho Alleluia entany mba nahitahita izasa ianao mba hananan'Andriamanitra ny fianakaviantsika tsirairay avy tokony ho faly ianao fa Andriamanitra manaiky ho Andriamanitra ao tokony ho faly isika manaiky hoe Andriamanitra dia Andriamanitra nisy mpianakaviana tokony ho faly isika manampy ny fianakavianao Andriamanitra misy marara misy efa ho faly misy azondozo faharovana satria le mpianakavy ao izao manompo an'Andriamanitra daholo Alleluia
zavatra tsara ny mahita zany hoe piraita-po ankohonana hafa ny ankohonana hafa ny fianakaviana tsara ny ankohonana josoatenike raha izasony dia anompo an Jehova izahay josoasy ny ankohonana dia natsapa izany na izy ny ankohonany dia anompo an Jehova zavatra tsara izany mba manana fandriana sy hetaheta hoe engane mba izasy ny ankohonako mba samy anompo an Jehova izahay samy manana n'Andriamanitra izahay ary io voalazany ten'Andriamanitra jereo ao amin'ny asan'ny apôstôly dia misy tantarana lehilahy anankiray antsoina hoe Cornelio. Nisy fotoana Petre raha mbola teo ampiandrasana ny sakafo hariva dia azo tsindrimandrika rezidory dia nampidiny an'Andriamanitra fahitana tamin'ny alalan'ny lamba efajoro dia nisy karazana biby maro samihafa izay katipatona hoe manana tongotra efatra na mandady na mikisaka tao anatin'izany ary nisy voromanidina nampidinina avy any an-danitra ary naseho azy indray mandeha dia rasy naseho azy fandoa dia nakana naseho azy fa dia tenenin'Andriamanitra izy tao amin'ny nofy Petre vonoa io izy dia hoy zalakiam raha ihinana zava-pady satria mety nisy madio nisy tsy madio tao tsy fantatra hoe inona moa biby maloto na inona biby madio tamin'ilay izy fa nampidinina izy dia tenen'Andriamanitra vonoy hoany zatsika na ozy Petre fady zalakiam tsy ihinana naleafakay vonoy tsy etina izy dia hoy Andriamanitra zay letany tofon'Andriamanitra aza ataonao izy maloto na fady sorona taminy amin'izay fahitana fotoana foto izay tonga niraka ny rano Cornelio tonga teo olo tsara valy le izy n'Andriamanitra nampanompon'Andriamanitra aza indraindray na olon'Andriamanitra dia indraindray manana ny fijery sy ny fisainana manokana fahatsapa manokana zany fa amin'Andriamanitra dia vakio tsara ao amin'ny asan'ny apôstôly io toko 10 dia hitanao tsara fa zao vakio milamina tsara trany fahamany dia valiny tsara fa aseho fa nitanjo an'Andriamanitra tamin'ny Petera dia tian'Andriamanitra ao aseho hoe tia mamonjy ny olona rehetra Andriamanitra tia mamonjy ny olona rehetra Andriamanitra atako fara Petera vokaly hoay fa hoany Cornelius ny ankohonana rehefa tapavory atao tikanty tonga reo mpianatra reo iraka atao mandrosorosa satria alana atra dia nampatoriany Petera zany eo Petera nahita fahitana tamin'ny Jehova zao kay dia hevitra izy nareo ny iraka ndao ary matoriry fa alana ihany rapitsika lasy dia lasy Petera niaraka tamin'ny iraka Cornelio tonga tao an-tanàna dia nanantony Cornelio dia nandoakany koa tonga sionao mpanompon'Andriamanitra zao ahoana zavatra nisy nasiona tompo fampitantara teo mandroso ahy voniditra tao amin'ny toerana akory ny akakamy Petera efa rekisa ozy Cornelio zasy ny ankonako sy sakaizako rehetra iany teny Jehova zay ampitonainanao halleloia tiana fitaina aminao dia zao tian'Andriamanitra hovonjena ny ankonana rehetra tsy misy fizatavan'olona amin'Andriamanitra ianao aza mihevitra saga any tian'Andriamanitra hovonjena riany ndraika mba mety tsy hovontsony riany ndraika mba dia tena ve holatsaka velany amieny na ndray tapo aminao na ndray aman-dreninao na izaka izy angatao tian'Andriamanitra hovonjena irehetra manaova mafy halleloia irinao ve mba hovonjena ny ankonanao irinao ve hovonjy ny vadinao irinao ve hovonjy ny rafozanao na lana vavy ny zodanao zobavinao ny piraita-po aminao na izy ny dadatoanao ny netoanao ny ankonana rehetra mpianakavy rehetra hovonjena Andriamanitra lay izany ny fitiavany aminao an'izy tsapanao hoe tena tiany ankonana ty Andriamanitra hovonjena ianao sy ny ankonanao tanao le mpianatra maisina tsy le mpianatra maisina rehetra nahita famonjena fa inanao atao hoe Petre minoatra Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao hitanao fa amin'Andriamanitra tsy mety mandeha rery
hainao sy ny ankonanao. Ianao Andriamanitra izay mangetaheta izany. Tsara ke mahita hoe ny bebe anay a Jesosy mamonjy, ny zanany a Jesosy mamonjy zafikely. Tsika efa mahatratra zafikely, zafy hafa ery satria efa 1 taona. Tsika zao dia mbola vitsy sady mahatratra 1 taona zany saina amin'ny ratsanana. Mbola tanora kely daholo. Dia ianao Andriamanitra ny amin'izany. Zany ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavana. Voalohany, hoy atao manao zava-dehibe ny hoe namezany an Jesosy Kristy. Dia Jaona 3:20 dia fahitsika iny. Fa fitiavana fanompitiavana tian'Andriamanitra tao dia ny amonjena ny fianakaviana rehetra. Hoy izy, ho Andriamanitra nisy mpianakaviana rehetra ho amin'ny Israely ny ao. Dia mba ho tanteraka eto an'hevitsika koa izany, ho Andriamanitra nisy mpianakaviana ny Andriamanitra eo an'hevitsika tsirairay avy. Alleluia. Manaraka izany andiny faharoa, dia ho voalaza ny teny. Izao lazany Jehova, ahita fitiany ny hevitra ny olona sisa, ny olona izay sisa tsy mahita ny zavatra. Eto dia misy teny manao hoe ahita fity any amin'ny hevitra ny olona izay sisa tsy mahita zavatra. Misy resaka hoe hevitra eto, dia misy resaka hoe sabatra. Ny hevitra dia toerana anankiray izay matetika hifanandrina ny mpifanandrina na adversaire na mpifahavaro, mpifanandrina ny firenena, miady ny firenena. Dia anisany mba tsy hanimbana tanàna na sy ny toy izany, dia anisany anankiray ny hevitra izay ho miady ifandringanana ny famono. Aloha voalaza eto hoe ahita fity any amin'ny hevitra ny olona izay sisa tsy mahita ny zavatra. Le zavatra dia midika hoe misy ady, misy fifamono, misy fifandringanana satria misy resaka zavatra. Fa hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana azy, dia voalaza ny teny ahita fity any amin'ny hevitra ny olona izay sisa tsy mahita ny zavatra. Dia ianao Andriamanitra ny amin'izany. Ianao izay izany ahita fity ao anatrehan'Andriamanitra. Ao anaty tsarovy, ao anatin'ny aditsika mandalo hevitra. Misy iratsika anankiray milaza an'izany, mandalo hevitra ao anatin'ny ady, koa izay vonona miady. Misy miady fa resy, misy maty fa misy miady fa lavo ny zavatra, misy miady ringana any anaty. Fa izay sisa tsy mahita ny zavatra ho anehoan'i Jehovah fity. Inona moa ny ankehitriny? Adiny hoe famonjena fivoriana, adiny hoe ny famakiana baiboly, adiny hoe ny fijoroana vavolombelona, adiny hoe ny fijoroana amin'ny zavatra maro samihafa. Mila miady amin'ireny, ary reny miady izy io le ady. Fa misy dia resy anaty, tsy manam-potoa, resy amin'ny farany lany zavatra. Fa za mampirisika anao mahereza miady ao amin'izao lalana izao. Masotoa hatrany, masotoa mba ianao manetsy ilay mahita ny zavatra, fa ilay sisa tsy mahita ny zavatra. Vakio tsara ny ten'Andriamanitra fa ahita fity amin'Andriamanitra. Tianao ve ny ahita fity amin'Andriamanitra na lasa nabavy? Ho voalaza ny ten'Andriamanitra ireo olona izay tsy mahita ny zavatra. Dia ahoana? Idrizao no momba nao mandrakariva aza matahotra mivadi-po ny lalanao tsy malalako.